La 4G Batelma vous présente Ny Vavao. Voalohany ka hatramin'ny 13 Desambra ho avy izao ararotiny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. vous présente Ny Vavao. Nanaovana varotra fampirantiana tao amin'ny lapantanana Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity. Tranga izay tsy fahita hatrizay teto Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao. Maneho toerana ny fiandrianan'ny tanàna ny maharenivohitra azy izany hoy izay nanontanian'ireo mpanao gazety. Manantona trano ny morontsiraka Madagasikara ilay Rivodoza Belona amin'izao fotoana izao. Raha ny vaovao voaray farany avy amin'ny sambana mpamantatry ny toetry ny andro any amin'ny 200 kilometatra avaratra andrefan'ny Madagasikara no misy ny foibeny. Eo amin'ny maresaka iresam-pirenena ny trangana aitrano mahatsiravina tao New Delhi renivohitra Inde tamin'ity androany ity. Tsy latsaky ny 17 ireo namony aina raha ny antota ny zavoray. Ny andinin'ireo avy hatrany. Finandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Écoule TV Manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao nanaovana varotra fampirantiana tao anatin'ny lapantanana Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity. Tranga izay tsy fahita hatrizay teto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao. Manontoana ny fiandrianan'ny tanàna amin'ny renivohitra azy izao raha ny fanenkevitra n'ireo sendra ny mpanao gazety tamin'ity androany ity ka eto Andriatsilavo. Nanaitra ny be sy ny maro ary niparitaka tao anaty tambazotra an-tserasera ny nahita ny zavantranga tao amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Tranga tsy fahita eto Madagasikara hatrizay ary tsy fahita maneran-tany ihany koa. Lasa toerana fanaovana varotra fampirantiana ny lapan'ny tanàna. Ny fiandrianan'ny tanàna amin'ny maharenivohitra azy no voatohitohina amin'ny tranga tahaka izao. Hoy ireo olon-tsotra naneho ny heviny ary tsy afa-miala amin'izany ny mpitantana ny komunina Antananarivo renivohitra. Fanontaniana apetraky ny be sy ny maro ihany koa ny hoe adinon'ireo mpitondra ny tanàna Antananarivo ve ny lanja sy ny asina ananany amin'ny mahalapan'ny tanàna azy ka raisina amin'ny hoe izy no mpitondra azy ny tanàna ka afaka ataony araka izay itiavany azy. Tsy mipetraka tsony ny asan'ny tanàna ao anaty lapa mihitsy ka zay le hoe manana autorité izy dia zay mahatonga anazy manao anio toa hoe fananan'olo tokana le izy satria za zao aty Mahamasina zao mipetraka tsy mipetraka mihitsy ny asan'ny tanàna lasa ohatrany alakamisy foana eto tanàna lasa ohatrany hoe ambodin'ny sotra eto Mahamasina sanandro zay mipetraka io zany dia hoe anaty tout ce que je veux tout ce que je veux. Voasimbasimba mihitsy ny asan'ny Antananarivo. Tsy mety le izy satria tokony mba hoe ho fitaratra le izy amin'ny Antananarivo vilana azy satria capitale tsika dia tokony mba ho mendrika izany mba hoe sahazany hoe makapitale tsika izay dia tokony tsy mendrika. Dia tafahoatra loatra moko tsy makany amin'ilay fampandrosoana entina fampandrosoana ny Antananarivo zany efa ohatrany amidendrika zavatra hafa tsy hoe makaisa zany zavatra volamiditra. Fiandrianan'ny Antananarivo aloha amin'izao tsy mety mihitsy satria tokony tsy atao baranany le izy satria raha exposition zany tokony tsy atao anaty salle mihitsy ka izy nge fitiavam-bola mihitsy le izy fitiavam-bola ny commune mihitsy le izy kena le commune ohatra tadidiko ohatra nisy an'le tamin'ina moa tamin'isan'le isan'le voatrany ohatra hoe tsy nahazo le izy hoe volana very fotsiny nalain'ny commune nefa ny ahoana ohatran'izay mifazahoko azy. Izy aloha tsy mety le atao ohatrany le fampiseho le exposition tena tsy mety kosa aloha le izy zay mifazahoko azy. Antsao aloha tokony tenena tokony andraitraika zay be ny tanàna vaovao io zay ny antsoako tokony andraitraika le commune efa taona tsy hita zay zava-bitany. Miharihary zao ny fitiavan-tenany mpitondra ny tanàna Antananarivo hoy hatrany ireto olon-tsotra naneho ny heviny ireto. Nanomboka izany ny teo amin'ny parvis izay nivadika ho toeram-pivarotana mandavan-taona nefa tsy hita hoe nakaiza ny vola niditra tamin'izany. Izao ndray ny ampiny ao anatiny izay tsena sy varotra no hita ao amin'ny salle d'honneur. Amin'ny maso sendra mijery maso tsy miangatra dia hitako fa tsy mety ny fanaovana ny fivarotana ao amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo. Ny lapan'ny tanàna dia manana ny asiny. Raha amin'ny tanàna iray zao dia io ny marika anankiray mba fiandrianan'ilay tanàna
dia ny lapan'ny tanàna. Ankehitriny nefa lasa tao zary toeram-pivarotana ilay lapan'ny tanàna. Io anie no isan'ny olana lehibe teto Antananarivo tokony ho fantatry ry zareo mpitatana amin'izao fotoana izao, mpitatana ny tanàna, fa isan'ny tsy nitiavan'ny mponina Antananarivo andry zareo mpitatana mihitsy ny zavatra maro ohatran'izao. Ohatra fotsiny ny fivarotana ny trottoir, ny fanaovana ny parking Easy Park, ny fivarotana tany commune taty ivelany izy io dia teo amin'ny tany malalaka teo amin'ny parvis nanaovana n'ilay fivarotana. Ankehitriny lasa tafiditra ao anatin'ilay lapa mihitsy izay tena ataoko fa tena tsy azo ekena. Ohatra resika ohatra hoe misy hosodoko ohatra afaka atao zany, tsy manino zany mahakasika ny tanàna, fa ity tena fivarotana misy fifidianana, zany hoe misy vola miserasera, mpivarotra no ampidirinao. Ka aminay mahasolombavambahoaka ny tenako tompoko dia tena miteny fa tsy mety io zavatra ataon'ny mpitatana io. Za dia mirahary soa hoe mba tena hitondra tsara ny ben'ny tanàna ho avy eo, mba tena hametraka n'izany asan'izany tanàna Antananarivo zany indray amin'ny laoniny. Ny tranga tahaka izao no mahatonga ny mpanara-baovao ilaza fa tsy misy intsony ny fitiavana ny tanàna sy ny mpitantana eo anivon'ny commune. Antony mahatonga ny rehetra ilaza ihany koa fa mila fanovana isika ary mila fanavaozana sy fanatsarana ny tanàna Antananarivo amin'ny mare ny vohitra Madagasikara azy. Ankoatra ny commune Antananarivo renivohitra isan'ny nabe resaka tao anatin'ny tambazotra tserasera ihany koa nahitana fiara plaque rouge natao tête de cortège amina mariazy. Misy lalàna amin'ny feno fampiasana ireny fananana mpanjakana ireny eto amintsika ka mila arahany atsakany sy andavany gaitao andriatsilavatra. Niteraka resabe ary nampanontany ny rehetra ny amin'ny fampiasana ireo fiara-panjakana ny zavantranga. Fiara iray plaque rouge nanao tête de cortège. Fomba fietsika izay mifanolotra tanteraka amin'ny tanjony fitondram-panjakana amin'izao fotoana. Tanjona ny amerenana amin'ny laoniny ny fampiasana ireo fiara-panjakana, isiny mangarahara amin'ny fitantanana sy ny fampiasana ny fananam-panjakana ihany koa no namerenana indray ny fametrahana plaque rouge ho an'ireo fiara-panjakana ary nasaina anara-maso sy andray andraikitra ary ampafantatra ny tompona andraikitra amin'izany ny olo-pirenena rehetra raha misy ny tranga fampiasana fiara-panjakana amin'ny tsy tokony ho izy. Raha tsy ivina, mizara roa mazava tsara amin'ny ankapobeny ny fiara-panjakana. Voalohany, ny véhicule de représentation sy ny véhicule de fonction. Faharoa, ny véhicule de service. Ny voalohany, azo ivezivezena amin'ny asa na amin'ny antony manokana na tsy amin'ny ora fiasana azy. Ny faharoa, izany hoe ny voiture de service, tsy maintsy averina amin'ny toeram-piasana rehefa vita ny nampiasana azy. Manoloan'ireo rehetra ireo, tsy tokony hisy fanararotam-pahefana ka ioatra ny voalazan'ny lalàna. Tsy tokony hisy ihany koa mandika lalàna ka tsy hiaran'ny sazy mifandraika amin'izany. Andrasana araka izany ny fepetra ho raisin'ny mpitondra fanjakana sy ny fanasaziana izay voakasika izany manoloana ity tranga ity. Porofo milaza fa tsy misy ambonin'ny lalàna ny fandraisana ny fepetra amin'ny tranga tahaka izao ary ohatra ho an'ireo izay mikasa ny andika lalàna sy efa zatra lalan-dririnina ihany koa. Lafa mavao hafa kosa indray manantona hatrany morontsiraka Madagasikara iray rivodoza Abelina amin'izao fotoana izao raha ny vaovao voaray farany avy amin'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro any amin'ny 560 kilometatra avaratra andrefany Madagasikara misy ny Foibeny. Iona Saina. Raha tany amin'ny 7 sy 300 kilometatra avaratra andrefany Madagasikara no nisy ny Foiben'ilay cyclone tropical Belina omaly. Manohy ny diany manantona ny morontsiraky Madagasikara hatrany izy araka ny tatitra voaray avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Amin'izao fotoana izao any amin'ny 500 sy 200 kilometatra avaratra andrefany Nosy Be no misy ny Foibeny. 300 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra mahery ny 200 kilometatra isan'ora. Mikisaka mianatsimo andrefana ny diany amin'ny afainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora. Raha ny tatitra avy amin'ny sampana mpamantatry ny toetrandro hatrany, hitombo hery ity rivodoza ity atao anatin'ny 420 ora ho avy, ka mety ho lasa cyclone tropical intense. Tsy miova ny tombana fa manambana ny tapany avaratra andrefany nosy izy ka vinavinaina hiditra tanety ao amin'ny distrikany Mitsinjo sy Soalala, ao amin'ny faritra Boiny raha mpitsy tolakandro raha ny tatitra voaray hatrany. Toy izao ny filazana loza mikasika ity rivodoza ity. Miloko mena ho an'ny distrikany Mahajanga voalohany sy faharoa, Marivoay, Mitsinjo, Soalala ary Besalampy. Miloko mavo ho an'ny distrikany Nosy Be, Ambanja, Analalava, Antsoy, Borziny, Besalampy, Maintirano, Ambato Mainty, Morafeno Be, Antsahalova ary Miandrivazo.
miloko maitso ny ao amin'ireto distrika manaraka ireto: Antsiranana voalohany sy faharoa, Ambilobe, Bealanana, Befandrina Nord, Mandritsara, Antsalova, Morondava, Mahabo ary Imanja. Entana araka izany ny mponina mba hanaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny fotony. Tafiditra tanteraka anatin'ny vanim-potoanan'ny hafanana isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Araka izany dia efa misokatra ireo toeram-pilomanosana ankehitriny. Volana Sabrina. Taranja anisan'ny be mpankafy amin'izao fotoana izao ny lomano. Toerana maro eto andrenivohitra no ahitana dobo filomanosana ary saika ahitana olona hatrany izany. Misy koa ireo fianarana mandray sy mpampianatra izany. Marino moa zany fa hatramin'izay ny saison piscine zany tsy nisy ouverture officielle. Ary zany indrindra no natao zany etsika mba ahafantaran'ny olona hoe mbola misy eny ny sport ety amin'ny université dia ao anatin'izany ny activité ny piscine. Ary andeha lavidavitra kokoa zay afaka heritaona na heritaona sy tapany eo hoe anangana amin'ny club Ascute Natation izay sehatra eny amin'ny section na ligue na fédération zany hoe tondra ianaran'ny université. Any zany fiafaran'ilay izy zany hoe tena fampiroboroboana resaka sport universitaire mba hiantsehatra amin'ny sport fédéral. Raha oharina amin'ny sehatra hafa, fanatanjahantena mitondra vokatsoa maro ny lomano, ampy amin'ny fahasalamana sy ny fitomboana ary ny fivelaran'ny saina, indrindra ho an'ny ankizy. Tena mahasalama izy satria resaka inspiration zany sokatra daholo misy agnatin'ny tegnanao satria miasa daholo le vatagna rehetrarehetra zany lefa milomano. Dia lomano koa zany amin'ny lafiny ray anisan'ny mampitombo ny ankizy lasa lava ny ankizy tratran'ny lomano. Tsara le izy sady izy felam-boly no sport zay tena avantage natation zany. Araka izany, tokony omena vahana ny sehatry ny lomano noho izy ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena. Mila ampiroboroboana sy omena tosika ihany koa mba tsy omena mitaha amin'ny taranja hafa. Tanjona nandritra ity hetsika ity ny famerenana ny asin'ny fanatanjahantena sy ny lomano. Nanomboka ny volana oktobra lasa teo ary aharitra hatramin'ny volana Mey ity andian'ny faha 724 ity. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay ny atantsika mahakasika ny tsena Noely izay efa hitantsika soratra eny an-tsena eny amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa mahakasika ny Coupe des clubs de champions handisport de l'océan Indien izay tanterahana eto Madagasikara rehefa avy eo ary. Yellow Facebook Baka. Likez, commentez, publiez, partagez. Yellow Facebook Baka. 1 giga APSN en ftonare. Am vidin Kimanzatoare Armunza. Sindiuni dièse 322 étoile 65 dièse. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossen, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Gucci manolotra ho anao sakafo ye nandeha lavitra be mihitsy vao nahita ny akora tsara indrindra naovana Madeleine. Wai, Madeleine any kotika fa ny manana ihany. Gucci Madeleine tena tsara sady malefaka aok'izany. Misy enina be zao anaty fonosana iray. Gucci Madeleine 10 sy 10 ariary. Vokarin'ny orinasa JB. Gucci, tous les plaisirs de la vie. Oh boy. You were on the beach? That is awesome. How's she doing otherwise? Well, the word is you're from New York. So what are you doing down here? My mom shipped me and my brother to my dad's for the summer. We'd better maintain visual contact. Your sister just got kissed. It's all over her face. No, it's not. She got kissed. Hey, she was kissed. Take a good look. No. No one has made me feel like you do, Ronnie. Probably talk about this with a girlfriend if I had one here, but I don't. Oh, do you want to talk? Yeah. Let's talk.
sometimes you have to be apart from people you love. But that doesn't mean you love them any less. Sometimes it even makes you love them more. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Volana Desambra, volan'ny fety indrindra ny fetin'ny Noely. Efa manomboka tazana eny an-tsena eny mahakasika izany amin'izao fotoana izao sy ny entam-barotra manodidina izany fanadina. Anisan'ny fotoana nantokan'ny malagasy maro hifaliana miaraka amin'ny fianakaviana ny fetin'ny Noely. Eny Analakely, efa manomboka tazana eny avokoa ireo entam-barotra manamarika ny fankalazana ny fetin'ny Noely. Nahitana fiakarana izany raha oharina tamin'ny taona lasa, anisan'ny nahitana izany fiakarana izany ny akoho amam-borona. Mbola tsisy lazaina aloha zao ny tena akoho amam-borona, fa mbola ratsy be izy zao. Vidin'entana efa miakatra, manomboka 60 000 jusqu'à 125. Managara manomboka 75 hatramin'ny 100 000 125. Etsy ankilany, tsy misy kosa ny fanomanana be atao ho an'ireo olona sendranay manoloana io fetin'ny Noely sy ny faran'ny taona io. Fanomanana Krismasy zany tsisy fiomanana fa zay am-pelantanana ihany nanaovana fety dia atao zay mahafalifaly ny ankizy zafikely kala amin'izay tsy tsisy fiomanana be zany fa zay am-pelantanana foana natao zay mahatsara azy. Anisan'ny vanim-potoana afakan'ireo mpivarotra tombony ny vanim-potoana ny fety tahaka izao. Mbola mangina kosa hatreto ny tsenan'ny Noely eny Analakely, toerana nanaovana fanadihadiana. Tontolon'ny kanto, isan'ireo mpanan-kanto nanana ny lazany mitondra avo ny Kayamba nitarika miarema tarika izay nisy an'ny Jean Freddy sy Dédé de Fenerive-Est. Ny mahakasika izay indray nentina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Henri Florio. Ny taona 477 no niorina tao Fenerive Atsinanana renivohitry ny faritra Andalanjorofo ny tarika miarema. Mpanakanto maromaro no nivorona tao anatin'ny tarika, nahitana an'izy 7 mirahalahy. Isan'izany Jean Freddy, Dédé de Fenerive-Est, Maître Robinson, Saint Denis, Bevalara Bernard Di Masako, Doudou Venor ary Rajao Simon. Raha teo aloha, Riambato no anaran'ny tarika tamin'ny taona 770 ary taty aoriana tamin'ny taona 477 no nivadika ho miarema. Lengo Ral John, ben'ny tanànan'ny Fenerive-Est no nametaka ny anarana hoe miarema. Anarana zay tsy misy ifandraisana amin'ny hoe arema, fa nahatsapy Lengo Ral John, fa natorotoro ny mozika tao Fenerive Atsinanana, ka mila miarina sy mifo amin'ny torimaso. Taorian'izay, velona ny zavakanto tao Fenerive Atsinanana. Kayamba Edison no nivoizin'ny tarika nanomboka hatreo. Isan'ireo tarika nanana ny lazany teto amintsika ny tarika miarema, avy ao Analanjorofo. Tao avokoa no nivoaka ireo kalaza tamin'ny mozika Kayamba tao Tomasina ny taona 70. Kayamba boky marintsika hoe agnaran'izy tegna mitsika amin'ny Fenerive tsika tregna. Zay tsy mitsifo mo ny Kayamba. Dia ina natry ny tendatsiraka zay tanarika manerilely reo. Dia zaza nao zagnano édition antsika tambatavy ao. Dia ina taona zay ataoko Kayamba. Dia zay misy voalohany édition Kayamba. Dia hoe ny hira zay ny Dédé. Hoe fanirianay zany misy pira roa malaza agnaty groupe nefa zay fa agnatin'ny malaza zay agnaty groupe. Dia zay ny nadelanay raha nahita hiriny amin'ny tofafako nare. Dia nataony Dédé zany zay hiriny iran'izao voalohany dia hoe mahizy izy dia iny koragna mahizy. Zareo volagny Marana Hubel, mpanentana teo anivo ny onjam-peo ny radio Madagasikara, no nanolo-kevitra nitarika tamin'izany fotoana izany anamboatra ampiditra ny hira ao anatin'ny kapilamety taty Antananarivo renivohitra. Hira roa amin'ny kapilamety iray, ary Marana Hubel ihany koa no nanaparitaka ny sanganasa manerana ny Madagasikara. Tao amin'ny trampokon'olona tao Fenerive Atsinanana, no toerana famohan'izy ireo ny talentany ary nampiakatra ny lazany tamin'izany fotoana izany. Mbola ahitana tahiry sarobidy amin'ireo fitaovana nampiasain'ny tarika tamin'ny taona 70 amin'ireo topikambana miarema mbola velolaina. Isan'izany ny piano sy ny rakitsary maro samihafa. Fa ankoatra ireo, tsy tonga ho azy ny anaran'ny renirano iray ao Fenerive Atsinanana antsoina hoe Intendro. Renirano izay ivoahana mialoha ny ialana ny Fenerive Atsinanana raha iazo ny isaona ranivongo. Intendro izay isan'ireo toerana fitsangatsangana ny vahiny sy anaovana fialan-tsasatra. Navadika ireo topikambana miarema ireto lohateny kira
izay nampalaza azy ireo teo amin'ny gadina basese ny hira hoe intendro. Ny taona 2010 no nodimandry i Jean Freddy ary ny taona 17 kosa no nindosy ny fahafatesana ny Thomas na IDD Fenerives. Dimy amin'ireo nananga ny tarika MIRM no mbola velonaina amin'izao fotoana izao izay monina ao anatin'ny faritra Andalanjorofo. Tontolon'ny fanatanjahantena tsara ny vokatra azon'ny Madagasikara tamin'ny ankapobeny nandritry ny Coupe des clubs des champions handisport de l'océan Indien izay notanterahana teto Madagasikara ny farana androany izay tsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina izany. Yona Saina. Ny farana androany rehefa naharitra eninandro ny andiany fa 20 ny Coupe des clubs des champions handisport de l'océan Indien izay tanterahana ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina. Firenena efatra no nahatonga solotena tamin'ity andiany ity: La Réunion, Comores, Maurice ary Madagasikara mpapetrano. Tsara ny vokatra amin'ny ankapobeny hoy ny filohan'ny fédération malagasy ny paralympique. Taranja pentanka, doublette lahy sy ny fizika zany sy ny marina dia lasan'ny comoriana zany reo fa troisième place lasatsika ny deuxième équipe baskettsika de ny manao finale leto moa zany de Madagasikara sy Maurice de ny tany amin'ny tennis ny mauricianina nanjaka zany mauricianina lahy de tsika ihany koa faharoa sy fahatelo. Ny tao amin'ny boccia doublette ihany koa le lalao boccia de ny tsika gasy ihany koa no ny batany amboara zany champion de l'océan Indien tamin'io. Ny lalao famaranana teo amin'ny taranja basketball sokajy lehilahy no lalao ny tontosaina farany tamin'ity andiany fa 20 ity izay niaona ny Madagasikara sy Maurice. Mafy ny fifandonana teo amin'ny rototo ary samy nanao zay ho afiny ireo ekipa roa niaro ny vonona ipireneny. Vokatra farany Maurice nahazo isa 50 raha 70 ny any Madagasikara. Zay fa dia antsika maresaka iraisam-pirenena nitrangana aitrano matsiravana tao New Delhi renivohitry Inde androany alahady tsy latsaky ny 17 ireo namony aina raha ny antotanisa avoray fanandina. Uzinina iray izay manana rihana efatrano may tao New Delhi ao afaritra avaratry Inde. Tsy latsaky ny 17 ireo namony aina raha ny antotanisa izay navoakan'ny gouvernement indiana ary mbola mety hitombo io isa io raha ny fanazavana avoray. Laza ihany koa ireo mpitandro ny filaminana fa ampolo ny ireo nahiditra hôpitaly raha ny fantatra dia vao maraina no nanomboka ny hafa tao amin'ilay orinasa izay lazaina fa mpanamboatra poketra ka ireo akora fototra no nampihitatra vetivety ny hafa. Ireo mpiasa natory tao anatiny ny maro anisa amin'izay maty izay hoy ireo mpamonjy ary mahery ny 50 ireo avotra amin'izany. Raha ny fanazavana atrano dia matety mpitranoka ny aitrano any Inde noho ny tsy fanarahana fenitra izay ataon'ireo mpanorina trano ka mahatonga ny loza. Raha tsy ahivana ny taona 7,790 no nahitana aitrano goavana toy izao tany Antoerana izay namaizana trano fijerena sinema ka nafatesana olona 750 toy izay ihany koa ny volana febroary tamin'ity taona ity trano fandraisam-bahiny misy rihana 4 no may ka olona 70 no niarambona tamin'izany. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasiany ianao nanaraka izany soavamanitra dia veloma fotolo. Voalohany ka hatramin'ny 13 Desambra ho avy izao ararotiny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.